mamerina ny fiarabanantsika rehetra tokatrano reny tena koa ny ambasadorany Ahosoa Aziadia no mandroso tokatransika reny amin'izao fotoana zao tonga amin'ny fotoana antsika izay efa antsika miaraka indrea ny hatsarany Ahosoa ny amintsika rehetra tokatrano ary ny asoavan'ilay avo indrindra mo misehatra manaiky sy miaina ny hatsarany sy ny asoavany indrindra lalana faraka ambin'ny folo ny fampianarantsika avy hatransika dia miditra amin'ny fampianarana hoe tena fampianarana avy any amin'ny devoly ny satria hoe trinité zany satria hojerevantsika hoe inona ny sary misy tao amin'ny lanitra lanitra rehefa niakatra nakany amin'ny lanitra lanitra any misy anazy ihany io zanak'Andriamanitra io dia inona ny sary misy any ka mialohan'izay aloha tsy ndao antsika jery atao hoe lanitra lanitra veriko indray mandeha satria misy io lanitra lanitra io hojerevantsika kely mihitsy izay tenin'Andriamanitra zay mikasika io lanitra lanitra io azavaina amintsika rehetrarehetra zany dia hafa ny lanitra dia hafa ny lanitra lanitra ka ny lanitra lanitra zany ny lanitra ny io lanitra hitanao io mbola misy lanitra ny ambony any zay lanitra anazy dia nao jerevantsika kely araka amin'ny bokin'ny Deutéronomia 10:14 afakitsika Deutéronomia chapitre 10 verset 14 zany indro aniavandriamanitra ny lanitra sy ny lanitra lanitra ary ny tany mba am'izay rehetra ao aminy ka ziady aza rehefa amin'ny mampianatra anao ny any ambony dia lanitra lanitra satria le lanitra eo ambonynareo io le anaovan'ny olona ny fanandroana sy ny zatra maro samihafa ka tsika tsy eo fa ny azavaiko anao dia ny amin'ny lanitra ny lanitra ny mihitsiny zay misy an'io dada iava azy eo soa io zay loha resatsika eto zany atsika anao ventsika ijery manditsika ikasika ny am'izay lanitra lanitra zay ao amin'ny fanomeko atsika moa fa verindray mandeha any ho fanaporofona amintsika mihitsiny fa tena misy ny lanitra lanitra mpanjaka voalohany toko 9 andin'ny 17 mpanjaka voalohany toko 9 andin'ny 17 zany dia zao ny voalaza zao hoe azadino ndraiky izy le numéro WhatsApp apetra foana iny Andriamanitra va dia onona ety an-tany tokoa ny lanitry ny lanitra aza ny lanitra ary ny lanitry ny lanitra aza tsy omby anao koa mainka ave fa ity trano nataoko ity trano ten'Andriamanitra dia milaza mihitsiny hoe misy ny lanitry ny lanitra ka misy ny lanitra dia misy ny lanitry ny lanitra ka io Andriamanitra io dia any amin'ny lanitry ny lanitra no mipetraka fa ilay lanitra resantsika foana amin'ny olombelona amin'teny io dia io lanitra ambony lohanao io eo misy ny kintana sy ny planeta maro samihafa sy ny masoandro sy ny zavaboary maro samihafa eo aminy tsy io ny resantsika mihitsy rehefa miteny hoe lanitra fa lanitry ny lanitra ny resantsika mbola terma mbola tsy hainao zany fa zay natao hoe ziadia mampianatra anao ny teny zay mbola tsy fantatra atao soatra masina satria zany ziadia zany tena tonga monjy anao ary any ambara ny zava-miafina rehetra nataon'ilay nahary lanitra sy ny tany sy ilay nahary anao izay zao ampianarana anao zao ka hiditra am'izay tsy antsika hoe reresaka etso antsika dia any amin'ny lanitra lanitra am'izay ny resantsika tsisy izeto amin'ity tany ty tsony fa ny ambony any dia izao am'izay ara ny voalaza soatra masina hoe maninona moa ny ambasadeur-ny Ahosoa Aziadia no miteny fa avy any amin'ny devoly io resaka trinité io dia tsotra kely ny antony aloha vatsika ndray ty ten'Andriamanitra ty hoe na izy izy mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianaran'ny Ahosoa dia tsy izy izy jaona faharoa dia amin'ny andininy 7 zany zay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianaran'ny Ahosoa dia tsy manana Andriamanitra zay no mahatonga ny ambasadeur-ny Ahosoa manazava amintsika foana ny fampianarana ny Ahosoa satria rehefa tsy mifanaraka amin'io dia tsy eo io Andriamanitra io ary ny afantarana fa tsy eo Andriamanitra io anao tsy afaka amin'ny fahotana io fa tsy maintsy manota foana ka rehefa manota zay ianao za manantena anao any hovonjeny Andriamanitra zany tsy miexista satria Andriamanitra io fa teny fa za tsy mihaino mpanota tsy hainon'Andriamanitra zany ianao ka izay le hoe izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianaran'ny Ahosoa dia tsy manana an'Andriamanitra fa izay mitoetra amin'ny fampianarana dia izy no manana ray sy ny zanaka eto zany dia mametraka mihitsiny hoe ny afantarana fa ao Andriamanitra dia io fampianarana io mazava-be io soratra io hoe ny fampianarana izay mitoetra amin'ny fampianarana dia izy no manana ny dada iavasy Ahosoa ary ny fanaporofona an'izay dia ianao afaka amin'ny fahotana
ka tsy manota intsony afaka mifahotana de tsy manota intsony mba fifena kely le retour fa tena mikotana be mihitsy le sary ary mitsiketsika be mihitsy le izy zany fa parenthèse kely moa izy zany fa iditsamizetsika am'le teny zany ahoana zany na tonga ny ziadia mba sodraka ny soany teny fa tena avy any amin'ny démonie le resaka trinité satria voalaza soatra masa mihitsy ny fa zay rehetra tsy mitoetra amin'ny fampianarany Jehosoa de tsy manana an'Andriamanitra inona zany le fampianarany Jehosoa ny fampianarany Jehosoa de mametraka mihitsy hoe misy an'izany trinité zany ny atao hoe trinité mantsy de telo zay iray iny e vokatry ny didy folo iny le didy folo mantsy miteny hoe aza manana n'Andriamanitra fa izao ihany zay le didy folo zay efa nazavaiko amitsika moa fa ny fanjakany Jehosoa de tsy mitandrina didy folo zany ary tsy manaraka didy folo novinovy satria tsy natokana ho amin'ny malagasy zany na ny frantsay na ny anglisy na ny sinoa na ny japonais na ny indiana na ny brésiliana na ny sénégalais na iza fa natokana ho an'ny zanak'Israely kanefa de noho ny amin'ny didy folo nitandremany olona de nitereny oray Andriamanitra fa telo ny ao anatiny ao zay natao hoe trinité donc jerevatsika io ny marika fa mitandrina didy folo daholo ny fiangonana marika namporofona an'izay jerevatsika io boky ny Exodus toko fa roapolo hoe de vakitsika daholo aiza moa misy an'io andininy fahifateo ngamany zaman'Andriamanitra fa andiny fahatelo Exodus toko faharoapolo andiny fahatelo aza manan'Andriamanitra fa izao ihany mazava be zany ny tenin'Andriamanitra eto fa mahitsy be ny soatra matsiny hoe raha ny didy folo ny resana aza man'Andriamanitra fa izao ihany de io ara ny profo zay milaza fa tena mitandrina didy folo am'izay le olombela rehetrarehetra ianao zay manao trinité io ny Andriamanitra anao de voalaza mazava tsara fa mpitandrina didy folo ianao nefa nyzany didy folo zany de natokana ho an'ny Israeliana irery ihany efa nampianatsika mihitsy iny ary ny fidiranao am'izany de mitika fa olona mpanotra ianao ary ny mpanotra de tsy makany amin'ny farihy rehetra afy sy ny solofara efa nampianariko atsika tao amin'ny fampianarana teo aloha fa izay mihitsy nefa le atao hoe trinité am'izay misy le karaha lay fisehoan'le Andriamanitra misy ny fisehoan'lay Andriamanitra ray raha tamin'le dada Iavalo no niseho de mety tsara le azy amban'Andriamanitra fa izao rehefa mipotra koa Jehosoa zay nyteny hoe za koa Andriamanitra ary ohatra hoe zanak'Andriamanitra de Andriamanitra ny dikan'izay de voakilasy ho Andriamanitra koa izy ny dikany ary rehefa niditra koa ny fanahy masina niditra antseratra tamin'izy lasa nampiteny tamin'ny teny tsy fantatra ny olona ary mitarika ny olona ho amin'ny marina de ny klaseny olona ho Andriamanitra ihany koa izy zay zavatra tsy marina satria zavatra tsy mitombony zany zany fanahy masina to Andriamanitra zany zava-dozy zany tsy fiteny zany tsy zany mivavao amin'ny fanahy masina no resana fa tsy hoe mivavahanareo amin'ny fanahy masina eo de efa fahadisoan'ny olona zao zay tsy misy miteny mihitsy ny mivavaha amin'ny fanahy masina fa mivavahanareo ao mivavaha ao amin'ny fanahy masina no resana oke jevatsika zay tena Andriamanitra somary jerevatsika kely raha verentsika zao ao amin'ny Efesianina 6:18 Efesianina 6:18 zao voalavakitsika ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana sy ny fangatahana ka miambena am'izany amin'ny faharetana sy ny fangatana rehetra ho an'ny olo-masina rehetra ao amin'ny fanahy masina no mivavaka ianao fa tsy hoe amin'ny fanahy masina zany hoe raisika ohatra de taloha atsika nahitandreny hoe kabine telefonika reny de rehefa ifampiresaka amin'olo ianao de miditra mety kabine telefonika de anao mandray telefona de miresaka de ohatran'izay mihitsy le fanahy masina zany ao amin'ny fanahy masina anao no mandefa nivavaka makany amin'ny dada Iava Jehosoa zay ny voalazany soatra masina hoe io zany no mitondra ny mivavakitsika any amin'ny Jehosoa de makany amin'ny dada Iava fa tsy ivavahana izy akoriny mbola afetsika moa zay teny zay ny ateny frantsay hoe Efesianina 6:18 ndre vaketsika amin'ny teny frantsay izy io Efesianina 6:18 de tatsika tsara mihitsy ny valy teny ato
Efesiana 6:18 6:18 ditatsika tsara le valiteny a. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Zany hoe amin'ny alalan'ny fanahy masina zany ianao a no manao ny vavaka anao a sy ny fangatanao fitarainana. Zay ndika zany. Zany hoe on prie avec Dieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Zany hoe mivavaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Fa tsy kony hoe mivavaka amin'ny fanahy masina. Izy zao zany de efa fahadisoana mipetaka mihitsy hoe tsy mety le mivavaka amin'ny fanahy masina zany. Efa nisany tsy mampety an'le telo zay resady iny noho ny amin'le hoe tsy azo atao mivavaka amin'ny fanahy masina. Ray zay. De avy antsika indray moa zany le teny akaiky teo a amin'le hoe aiza indray misy ny teny miteny izay jeo Joda toko voalohany a Joda moa ray ihany ny toko. Joda ataontsika toko voalohany tsy malala de 9:20 zany. Mbola fanazavana io ny fanahy masina de tsy ivavahana. De fa zay zany de efa mahavoan'ny zay rehetra nivavaka tamin'ny fanahy masina rehetra hoe nanaonao foana nareo. Fampianarana avy any amin'ny démonie, zay mahatonga ny ambassadeur-nao sao hoe avy any amin'ny dévolu ny trinité. Fa ianareo kosa ry malala de ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivavaha ao amin'ny fanahy masina. Tsy hoe ny fanahy masina no ivavahana, tsy zay. Fa amin'ny alalan'ny fanahy masina ianao no mivavaka amin'Andriamanitra ary mandefa ny teny makany amin'ny dada Yahvé soa. Zao nefa kitsika amin'ny teny frantsay izy io zany a. Juda 20. Jude 20. Et 20. Voilà. Io. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit. C'est, on prie par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Zany hoe nivavaka anao zany a de amin'ny alalan'ny fanahy masina ndika zay. Fa tsy hoe ivavahana amin'ny fanahy masina. Zay nivavaka tamin'ny fanahy masina de efa nandika lalàna ary de efa olevony eo soa tompo fofona ivavaka. Olona olevona daholo nge zany nareo rehetra eto ambony tany. Fivavahana mitondra anareo anakany amin'ny handevonana anareo. Ompiten'Andriamanitra ianareo. Fivavahana manapotika anao mihitsy le izy. Tsy any Ahosoa le fampianarana trinité, io zao nareo mivavaka amin'ny fanahy masina, nefa ny fanahy masina tsy azo ivavahana eto. Hitantsika koa ny teny efa avy eo. Donc avy antsika ny teny Andriamanitra ny bokin'ny Romanina toko fahavalo hoe ny fanahy masina no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Nge avy antsika zay teny zay Romanina toko fahavalo dimy fahafinga. Hojevantsika kely amin'ny Baiboly a mba mpahita tsara ny teny ho ampianariko anareo. Romanina 8:23 zay no vakitsika voalohany de avy eo ny 8:26 zay mihitsy no vakitsika zay. Romanina 8:23 Romanina 8:23 de avy eo ny 26 de notsana nge ty teny mahitsy be nataony soratra masiny ty Romanina 8:23 de ny 26 enjaranao am'izay mieritreritra an'izy Jolisy. Ary tsy zany ihany fa isika koa na dia manana ny voaloam-bokatry ny fanahy aza, isika aza dia misento amintsika miandry ny fananganana ka dia fanavotana ny tenatsika. Dia toy ny 9:20. Ary toy izany koa ary ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataotsika. Zany io zany de le tsika zany tsy mahafantatra ny vavaka tokony ataotsika fa ny fanahy masina no mamonjy an'le fahalemena noho ny antsifaizana ny vavaka, tsy fantatsika izay vavaka tokony ataotsika. Fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana zay tsy azo tononona. De nao hoe totsika any izy 26 de ny 27. Ary izay mandinika ny fo no mahalala zay hevitry ny fanahy, satria araka ny fanahy
araka an'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina zay. Eto zany de mahitsy be ny teny hoe ny fanahy zany no mivavaka direkta makany amin'Andriamanitra mitondra ny fifonatsika sy miresaka atsika sy ny tentsika makany. Zay no mahatonga ny hoe tsy ivavahana ny fanahy masina fa atao mitondra teny. Ary izy moa mitondra teny automatika vao mivavaka ianao de izy no manao transmission directa makany amin'ny dada Yava Sosoa, mandefa n'le teny mivantana makany tahaka an'io telefona io zany izy. Io zany manao telefona mampifandray ny olona anankiroa de ohatran'izany koa ny fanahy masina. Ka eto zany zay rehetra nametraka ny fanahy masina ivavahana de efa diso fampianarana démonie zany. De zay ny tsy napety an'le trinité satria ao anatin'ny atao hoe trinité jerevantsika am'zay izy de Andriamanitra telo zay ray ao anatin'ny fonosana Andriamanitra telo anatin'ny fonosana anankiray. Inge jerevantsika zay hevitra zay 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 de zavatra diso zany. De eo ny fanahy masina zao fa tsy izy de vaketsika ary ny fanahy masina raha ny rana zay. De ty zany zao ty zao hoe Andriamanitra de ray ihany. Io zao le didi folo io le didi folo hoe un seul Dieu, un seul Dieu. Ao anatin'ny teny commandement io didi folo. De didi folo miteny hoe un seul Dieu. De iny am'izay zareo natsofiny ao anatin'ny dôly am'izay ny Andriamanitra ray ty zao ny Andriamanitra ray ty tena zava-doza. De ty ndray zany ny zanaka ty zao nanaovy anazy de ty ny fanahy masina ty. Ty zany ny fanahy masina de ty ny fils ty de ty zany ny père ty. Zao na hoe trinité ho an'izay tsy malala natambatra ao anatin'ny klasy-ny Andriamanitra anankiray de io ny proof mitandrina didi folo zareo. Ka raha misy miteny hoe zay tsy mitandrina didi folo io trinité io avy any amin'ny didi folo io efa vakitsika eo Exodus 23 soratako tsara eto ambany eto io le to Exodus 23 io Exodus 23 23 na Exode 23 io izy io le to hoe mitandrana didi folo nareo. Ka raha misy teny zay tsy mitandrana ka io système mihitsy na to hoe didi folo le Andriamanitra nareo mihitsy tany de mipetraka ao anatin'ny rafitra didi folo zay na to hoe trinité. De hoe ny fanahy masina hiditra fanahy masina tsika aloha de fany de efa diso izy io irany eo soa izy io nketsika hijery an'izay indray hoe ny zavatra irana ve de ivavahana raha ny tena marina. Zao ke jerevantsika hoe matoa izy ny irana de le ambany indika an'izay irako any amin'izao izy ny fanahy masina izy eo soa. Jaona toko fahinana ambin'ny folo vaketsika Jaona toko fahinana ambin'ny folo eo amin'ny andininy Jaona 16:7 zany. Fa izao de milaza ny marina anareo mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy alao de tsy ho avy aminareo ny mpananatra fa raha mandeha kosa aho de irako aty aminareo izy. Eo zany de mahitsy be mihitsy ny teny hoe zany ny fanahy masina zany hoe ka ny rana ny teny izy ka raha zatra irana ve ivavahanao ny teny izy. Tsy azo ampitovianao amin'ny Andriamanitra ray izy dika an'izany satria ny dikany hoe ny ray ihany ny egalina ny fanahy masina satria ao nasamy anaty ino mo harona anankiray reo de mitovy ny valeur sy ny grady ny dika an'izay. Nefa ny soatra masy eto miteny hoe na le zanak'Andriamanitra de naniraka ny fanahy masina ka hoana moa zany ny mahalehibe anazy ny dika an'izay tsy azo atao egalina amin'ny aosoagna izy. De ndao rehefa avantsika amin'izay ny tena Andriamanitra koa hoe ny mpaniraka de lehibe noho zay naniraka an'izao jerevantsika indray zay teny zay aloha hoe ny mpaniraka de lehibe noho zay maniraka anazy.
vakitsika ao amin'ny Jaona 13:16 no vakitsika aloha zany. Jaona 13:16, Jaona 13:16 de miaraka mijery atsika. Jaona 13:16 dia teo nahita hoe ny fanahy masina irahana ka ao nama izy nataonareo ikekivala amin'ny naniraka anazy. Jaona 13:16 lazaiko aminareo marina de marina tokoa, ny andevo tsy lehibe noho ny tompony na ny iraka noho izay maniraka azy. Mazava be hoe ny rana de kely noho nylay mpaniraka. Ahoana nefa nataonareo fa mitovy izy ato? Eo ny soratra masina mazava be mihitsiny ahoanareo nefa mametraka nyity ato ity? Ho ny sary io nataonareo égal daholo izy telo reo, égalité parfaite reo, io égal rehetrarehetra reo. Izy rehetrarehetra reo de égal mitovy taona sika égal boribory ampovoany io ty. Eo mitovy reo anankitelo reo, même pied d'égalité zareo. Ahoana ho mampitombona zao sary nataonareo zao? Tena izy satria mametraka an'ilay ray hitovy amin'ny zanaka, an'ilay zanaka mitovy amin'ny fanahy masina, nefa ny atao hoe ny zanaka azy no maniraka ny fanahy masina. Efa tsy azo ekena zany zao égalité zao. Non 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 non, tande fo avy hatrany asiko mena be mihitsy eto ampovoany eto hoe interdit ny ataonareo. Non, aleo ataontsika volomparasy eta tsara izy am'izay. Non, mbola tsy hita, ataontsika jaune ihany. Non, tsy azo ekena mihitsy ny hoe égal zany reo. Raha amin'io sary io de andreotsika koa jery hoe na Yehosoa nge ka ny rainy andreotsika jery an'izay hoe satria tsika mahita hoe zay mpaniraka de lehibe noho ny rahana, efa tsy mety mihitsy zany zay sary zay dika zay. Ao jerentsika kely karaka ketsika ato amin'ny teknisianina ato a dasika vetivetiky jery an'izay tsika teny zay. Anometsika ny iny moa za fa tapako efa aveo aza taitrynareo. Mbola jery kely an'le tenitsika aloha fa be dia be izy ato. Maromaro ty fa aleo metsika daholo tokony sy andina hoe io zanak'Andriamanitra io ka ny rany. Zao raha vaketsika aloha vonoky dia mandeha de ampidirina am'izay. Ao tafiditra tapaka mihitsy nanary mandrapahatonga ny telefony jevantsika le tokony sy andina zany de mijetrijetraka tsika le hoe ny mpaniraka de lehibe noho ny rany. De hitantsika tso fa ny fanahy masina ny rany Yehosoa tsy mahazo atao égal zany izy dika zay hoe fanahy masina égal Yehosoa. Efa diso zao zay, tsy mety zany hoe zanak'Andriamanitra io ataonao égal amin'ny fanahy masina de efa diso zay. Ele fampianarana diso avoakany Jesosy Jesoa iny nge tsy zay justisasy, fampianarana démonie daholo navoakany any aminareo any. Zany tsy mahaiza an'iny, mandika lalàna mihitsy le fampianarana. De mbola tsy tonga sainy ihany venao, mbola tsy hiala ihany venao hiala amin'iny satria fo mamono anao zao manipy anao any amin'ny elo de mbola tazoninao ihany zany sary zany. Za tena miteninao mihitsy sy ady hoe tonga ny fotoana navotana anao a vonjeo ny fanahinao. Zay tsy tonga monjy ny ty nofinao ty fa monjy ny fanahinao. Izay no nahatongavan'izay ady ambasadorany Yehosoa meteza amin'izay no vonjena. Azay na tonga nampianatra hoe aza mangalatra le fampianarana fa tsy mety. Tsy ho afaka eo mihitsy anao, tsy ho avitra mihitsy anao. Fa manaraka ny Yehosoa ihany ny fahendrenao de zao triko zao manaraka ny ziady anao satria ziady any no ampianatra anao an'le fahatsarana de manaraka ny ziady any no dikan'izay. Zay no izy zay. Ka raha iny teny iny zany de mahitsy be mihitsy ny hoe niraka ny mpaniraka de lehibe no le ny rahana. Io zany zany tsy azo mihitsy novainao zay hevitra zay. Ka rehefa naniraka zany Yehosoa niraka n'lay izy lay fanahy masina de tsy azonao atao égal amin'ny Yehosoa mihitsy izy dikan'izay. Ary eto ndray tsika hita mihitsy hoe Yehosoa koa ny rahany ray lay dadany Yahava de tsy azonao atao égalité mihitsy zany satria lalàna ao anatin'ny soratra masina zany. Ny soratra masina mihitsy no miteny zany ka tsy azo atao mihitsy le izy. Misy olona gany reo amin'ny teknisianina.
mbola miany teknisiana antsika fa ty mantsy tsy afaka mipita le sary a fa de azafetsika foana zany zany hoe eo am'izay hevitra zay zany a de mametaka mihitsy ny sohatra masina fa tsy azonao atao mihitsy ny egalina reo ka ho ataonao hoe ao anatin'ny pani anankiray a dia miaraka ao izy anankitelo de hoe egalina reo laviny sohatra masina zany ary zay no hoe tsy any eosoa io fampianarana io ka rehefa tsy any eosoa tsy an'le zanak'andriamanitra tena marina rehefa tsy an'le zanak'andriamanitra tena marina de volona ndefan'io tsy rehefa tsika am'izay tokoa le fampianarana marina misoratra masina rehefa nijerevana ny fampianarana marina te soratra masina de tsy miexiste ao mihitsy le ina mo lay teny zany hoe ny fanay masina ina mo hoe ny ray egalina ny zanaka de egalina fana masina tsy miexiste ao anatin'ny fampianarana eosoa zany fa ny tao ara de hoe ny ray lehibe noho ny eosoa de eosoa lehibe noho ny fanay masina izay no hitatsika ao mbola tapaka moa le telefona fa tsy haiko hoe ina angany io lany teknisianao efa vita satria tsy maintsy asehotsika amin'ny écran izy mahitany olona amin'ny fampianarana mantsy zay ka miarikely vetivety aloha zany tsika fa tsy afaka mandroso mihitsy tsika raha tsy efa mivita io zay zany fanazavana vetsika foana hoe ahoana moa zany tsy azonareo atao mihitsy milaza ka mampitovy an'lay fanay masina hitovy am'lay zanaka ary tahaky zany koa tsy azo atao mihitsy koa hoe malakilaky hoe ny ray a hitovy amy zanaka ikaingana fa tsisy mamenatra anao tsika ny aty amy tanyny fampianarana mitondra olo amlantilanta de tsy mahazo mitarakiraiky tsika nahoary avetsika vakina kely zany izy ohatsika totokatrano lefa nambarako teo a efa tafaverina moa zany ny lafiny teknika ty nisy fatapahana teo de tanderoso am'zay tsika le tenin'andriamanitra le hoe na io zanak'andriamanitra io aza de ny raha ny rainy de izay no milaza fa tena tsy azonareo atao mihitsy mampitambatra anazy hoe galina zareo de misy o miteny hoe ka rehefa izy tatia tany de zay no mahatonga anazy hoe kely fa rehefa miveriny ambony izy mitovy ihany reo tsy rehefa tsika teo zany sary zany raha mitombony zany tsy mitombony faketsika ary ny jauna 13-17 aloha nefa tsika tsy kelikely a mandrapatonga any am'izany teny tokony mila valany zany fandriamanitra jauna 3-17 fandriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho am'izao tontolo zao nameloka zay fa mba aminjeny an'izao tontolo zao mazava zany fa io andriamanitra ray naniraka ny zanany de tsika nefa fanetina lalàna teo fa zay maniraka de lehibe no zay maniraka azy de lehibe no zay nirahany zafady indrindra ny mpaniraka zany lehibe no lay nirahana nandeha io zany zany de io andriamanitra ray io zany lehibe noho ny zanany ray zay a de mandray toko sy andiny daolo tsika nle tokatrano any jaona toko fefatra andiny fefatra amy telopolo amoka toko sy andiny maromaro mihitsy ny a de mizay tanareo mihitsiny hoe tena mampiseho mihitsy fa tena kely io zanany io raha miolotra mirainy io tsy azo atao egalina mihitsy ny zareo tsy azo atao hoy eosoa taminy ny aniko de ny manao sitrapony zay maniraka sy ny mavita ny asany ny rany izy zany eto na ny manao sitrapony zay naniraka zany hoe nisy naniraka koa zany eosoa de ny rainy ihany maniraka anazy io zay de vaketsika hoe jaona 5-23 jaona 5-23 mba najan'ny olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanajan'ny ray zay tsy manaja zay tsy manaja ny zanaka de tsy manaja ny ray zay naniraka azy mazava-be mihitsy eto zany teny fa ny rany ray mihitsy ny a de zanany ty de ny lalàna efany hoe ny zanaka de kely noho ny ray ary ny fanahy masina de kely noho ny zanaka ka hoana moa zany le ray olo atao egalina amy fanahy masina zay ray zay aloha raha ny lalàna zany de hitantsika mihitsy fa tsy mitovy mihitsy ny ray amy zanaka amy fanahy masina tsika ataotsika sary ndray le izy aloha zao ny sary a zao ny sary a tia ny ray
tsika miadana mihitsy ny izy de mizay azy nareo tsara. Ty zao ny ray ty zao ny ray ty de mety samy zanaka indray tsika. Ty zao ny zanaka, ty zanaka. Ary eto ny fanahy masina. Fanahy masina moa tsy olona vao ataontsika tsarasara elo zany. Fanahy masina. Araka ny filarany de zao ny ray lehibe noho ny zanaka zany. De eto zany strictement supérieur. Amin'ny matematika zany de strictement supérieur ty io. De ato par rapport amin'ny fanahy masina koa Yahosoa de strictement supérieur. Zao leo averina kely voatrany tsy maintsy. Io zany strictement supérieur zany. Zany hoe ataontsika am'izay ny sary ty dadany ty toko eto ambany eto zany de mbo azonareo tsara izay. Eto ny ray eto ny zanaka, de eto ny fanahy masina. De lalàna zany ataontsika fotsifotsy ty supérieur am'ty, ty supérieur am'ty. Ahoana zany ny maha-égal an'io anankiray ao anatin'ny hoe telo zay ray? Ahoana mahatelo zay ray an'io? Zay no atao hoe trinité matsy. Nefa de hitantsika zao mihitsy ny lalàna fa tena ny ray lehibe noho ny zanaka de ny zanaka lehibe noho ny fanahy masina. De ahoana moa zany lazaina fa ny ray égal fanahy masina? Satria natao anaty pani anankiray hoe égal reo mitovy reo. Zany atao hoe fampianarany démonie. Io ny proof fa avy any amin'ny démonie mihitsy le fampianarana hoe égal reo. Zay différent de égal mihitsy reo ataontsika eto ambony. Différent mihitsy, tsy mety ho égal mihitsy reo novinavina zany. Différent reo sary reo zany. Tsy mitovy reo sary reo. Noho zany faux trinité dikan'izay zany amin'ny sary amin'izay fahitatsika tamin'ny soratra masina teo de fafako eo zany fafatsika io sary io zany. De ataontsika ny soratra amin'izay hoe trinité égal ataontsika ngeda be mihitsy ny izy faux. Doctrine du diable zany. Doctrine du diable zany. Du diable. Doctrine du diable io. Tsy izy io, tsy avy amin'Andriamanitra io. Tsy misy Andriamanitra ny teny zany. Ray zay. Lao antsika aloha hiakatra any amin'ny lanitra ny lanitra amin'izay hoe ahoana amin'izay ny zatra nisy tany amin'ny lanitra ny lanitra indray. Zay, fahafatsika indray ty de hiakatra any amin'ny lanitra ny lanitra indray ty de zao ny sary tao amin'ny lanitra ny lanitra. Tady atao keto ny sary de avakeko izy efa avy eo. Ty dada Iava mipetraka teo amin'ny sitra fiandrianana. Andeha manao sary au ciel des cieux ty ciel des cieux. Efa any amin'ny ciel des cieux zany tsika ndikan'izao. De misy dada Iava mipetraka eto mazava ho azy io izy io zany. Izy moa somary marron tena marina ny eto. Io zany izy père. Ty père ty. Père Iava. Io izy io. De teto anoloana eto ny fanahy masina. Tahaka ny jiro mirehatra. Atsika lampy anankifito zany. Reto ny fanahy masina.
na hoe saint esprit. Rehefa nandeha ny fivavahana dia tsisy nivavaka amin'ny fanahy masony mihitsy ny mponina atao amin'ny lanitra ny lanitra fa tamin'ny dada Iavary ery nivavaka no nandeha. Donge jerevantsika izay Apokalipsy 4:4 tandeha jerevantsika direct mihitsy ny sary hitanareo tsara fa tsy misy zany nivavaka tamin'ny fanahy masiny zany ny tao amin'ny lanitra ny lanitra zany. Apokalipsy 4:4 eo jerevantsika ny ten'Andriamanitra reny faraparany ery zay. Andin'ny fasivy aleova ketsika amin'ny andin'ny fahavalo hoe nanomboka nivavaka amin'izay ny tao amin'ny lanitra ny lanitra dia jereo ange ny zatra nalefany tamin'ny fivavahany ary ny zava-manana efatra dia samy nanana elatra enina